fa ty zany dia endrika maneho ihany koa ny mpiaradia amin'ny fitondrana efa mifamely ao anatin'io ny avy sy ny hiromara zany mety lazaina hoe ka izy na tranga maningana fa endrika maneho zany hoe hatramin'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana de tsatra ny sedrasedra politika na i Ramatoa Sophie Ratsiraka ary ny RPR nanoana ny filoham-pirenena ane zany tamin'ny tao anaty gouvernement fa io rehefa fa io zareo zao tratra reo hoe candidat any Antanambao Mahatsara sy any nino misy teo le anakiraika le any Vatomandry anankiroa mantsy la sivra samy RPR avokoa reo candidat reo le commune anankiroa tany Vatomandry Ambotononoky tsy saroko tsara inona moa zany no afaka tanina zany zavatra resanao zany nga mosika mahavaly an'le izy fa fanamariana fotsiny enao fa resaka hoe problème na logistique fa te handefa mihitsy ry zareo mety resaka logistique sy le roplanina kaza 40 place iny zao tsy afaka mandeha tsitatsony le hélicoptère mety ny RN10 ny RN13 mbola mety resaka logistique ngamba fa te handefa mafy mihitsy raha zany ko resety austère mera manao ohatra ohatra inona zany eny tompoko ka zao efa vita zany ny fifanomezantsiny amin'ny samy mpanohatra donc zany tsy fotoana fifanomezantsiny zao satria rehefa miteny hoe mpanohatra de leo mpanohatra naomby ve le fitiavatena tsy naomby ny fitiavatena amin'ny samy mpanohatra ny objectif de zao aloha mitambatra tsisy fiatsaram-belatsy mitambatra tsy misy hoe kibay kelika ihany fa aloha le tanindrazana ny jerena aloha le vahoaka ny jerena aloha tsy fanometsy intsony hoe ny mpanohatra zao na mpanohatra zatsy fa aloha rehefa mety hoe mpanohatra de aloha hitambatra rangaha zay za zany efa tsy teny tsony le hoe mpanohatra zao na zao tsy vaolana tsony zany zay fa efa mafotra mazan'le firenena efa tena efa mizany le vahoaka efa tena efa mahanta tanteraka aloha atambatra am'izay ny hery andao no zavatra tsika ndao ary efa misy antso hafa ndraiky vononao mba aty de raisitsika izy Danilo manahoana zafady vita toko radio eny salama salama saika mba tankela zafady ba ono nareo manana fandarana zay isaky ny asabotsy fandarana momba ny fitsaboana gasy zay de saika mba tankely ny responsable reo fa misy numéro nisy vahiny tao aminareo tamin'ny herin'ny asabotsy teo de io saika mba angalako contact inareo omena nao mavio zay meny technicien nao mba teo ngamba rehefa vio zay alamizay eny araka raha misy zavatra mety mahasoan'ny mpiarabelona moa de mezakitsika amin'ny an'izany efa misy antso vonona indray any ambadimbady ihany de raisina ampitiavana anao miaraba tompoko
reo tsy mierikeritra mihitsy reo resaka ifampidika aminao zany indreo zany a de mamoro-tanao ihany ataony zay a nereo an-tanany a de voretiny ianao ka raha ohatra hoe any zany tsika mierikeritra hitavaolana de tsy ahitavaolana azy fa mizahatra tsara mitsy de me joro ianareo hitan'ny olona mba misy olona tahaka zany a eto amin'ny tany zao firenena re mahafantatra mba iba tsy ny atao amin'ilay vahoaka malagasy momba tandra ero ajoaro aby any io a de zana mamalany reny olona ny kipaktirany efa tsara mianjara toeran-davaty-manana efa lasany de aveo izy a alo mbola afaka manohy ianao rehefa satria mbola manana fotoana lavitsika zany no tianjaraina ihany ny fotoana de raha misy antso vaovao miditra ao a de tsy ampiandrasana ely izy fa tonga de rasina vetrany toy efa tonga ihany koa ny antso tonga de avetrany de raisitsika miaraba tokoa alo alberabazala fa tiky mindany any tena zavatra tena tsy mety ary tena tsy mety any eritseritsy ny olona mihitsy ty fomba fitiretena ny malagasy milatsaka andalam-be samy milatsaka andalam-be ny olona tany an-tanambao mahatsara sy ny olona tany an-tanambao amin'ny bikily le tany an-tanambao amin'ny bikily efa nanomboka tamin'ny 13 décembre jusqu'à izao milatsaka andalam-be ny olo zany satria resy ny be ny tanàna Irmara resy ny aby tsy ary nisy olona voasambotra taona any anankiray ary da ary tsy ary nisy maramila nanjavany etsika io na ange-bandera na kamingana maramila gendarmerie fa maninona ny any an-tanambao mahatsara any Vatomandry engena amin'ny alina ny olona de matoa ny anaty ala tena eto tena antso matsoko ho an'le général anankiray retraité lehibe ny parlement ahoana zany io aminao mety ve tsy olona mamokapoko ve reo olona lasa tany bikily reo sa mamotaretra fa ny indreo ary tonga de nataony le filaharana fa ny aria tanambao mahatsara sy ny amidigo olona mbola naiky anao firenena ny samborona reo ka rehefa iza ny manao de tazo samborona tena tsy mety zany tena tsy mety le olona kosa any ve de zavatra vety ny ary manao tsy manao tsy azo atao inina fa rehefa mapara ve nefa ny Irmara ve no milahatra de tsy hoe asa ve menasy misy le Irmara ve isy raha mandika tsika tamin'ny tele alina zao na rehefa tamin'ny alina ve isy raha mandika eto raha izao no tena tsy mandepeteta amin'ny fanjakana zany menasy ohatr'izany de tsisy voasambotra tsisy manina ie le tany Vatomandry moa nandefasana avy aty Antananarivo zay tamin'iny nandefasana de le ty zany mety resaka lojistika zany zao zany hoe ary lavitra be misolika tomobily fa le any an-tanambao any Bekily ny elanelanesa tataka be la Irmara 65-34 reo masary maherihery kely de raiky sany fanetsihana vahoaka ohatran'izay marina zay fanamarian'ilay ranama zay ty manaraka ity miarabary salama tompoko manao any ianao e salama eo miaraba tompoko efa tafiditra anao ka salama tsara lasy ianao fa aty resaka tsy fandriam-pahalemana tena miseho amin'ny endrika maro lafy tatoato ty zala fanapahan-doha resaka hoe za zao tena le kany Moramanga iny tena hoe tena mbola olombelona ihany iny izy hoe fifampivarotana tany de mefara mifamonoana de tena vita mandatsakaina de nalevina efa tena hoe zay koa le hoe mananjiny io zavatra io miaraba alo miaraba salama miaraba anareo de miaraba miteny izaho maly tamina radio ravavy anankiray de mba gaga ihany fa ny fanontanivo zany de zao hoe fanga Moranga ty hoe ribriga io efa nisy nio teto Madagasikara taloha zivona farany fanjakana zany sy nio savo io efa misy ka efa misy ndray aloha e efa nisy nanafatra tsy hoe nanafatra fa nitondra izy tenge sinoa niezaka nandresy lahatra io le izy fa tena lefa sinoa teto zany de nilaza le olona vetsy ambo manarina fa de tena mety be on'io de ny anamo zany ny problème ko ma géographie ana de zao mahita zatra ohatran'ireny de zao anaty lohako hoe voalohany aloha mety amin'ny toetany eto Madagasikara ve rehefa mitesaka
toetany dia toetrandro zay fa ao anatin'izay koa ny tany zany hoe sol mety amin'ny toetrandro sy ny sol eto Madagasikara ve io fa tadio fa i Madagasikara pays tropical amin'ny ankapobeny fa misy variété na climat sol be dia be eto ohatra fotsiny ny faritra Vakinankaratra dia mitovy amin'ny climat tempéré zay no mahatonga any io sy Fianaratsoa misy page grefy sy namany reny maniry any ary misy voany zay mahatonga ny any Fianaratsoa maniry any ny voaloboka ary azahoana voany be be mitovy amina climat tempéré zany io maketsina eva tanany ianao efa tena climat hafa mihitsy ny hitanao ao ary rehefa hafa ny climat dia hafa koa zany toetany any mafana be itereto hoe ianao aty Antananarivo rehefa rinina any amin'ny efa manakaiky ny any ambany 10 degré fa maeva tanana ny 28 nefa lalana raha avion io tsy ampiadiny ray koa misy variété be dia be ohatry zany eto Madagasikara ka mila tandremana ihany fa tsy zay loatra ny problème koa amin'io fa zao midépendre tsy maintsy ankina foana zany any amin'ny sinoa zany anafatra masimboly isak'izay amboly zao fa za tamin'ny andro ny Ravalmanana lefa nanao fananana fambolem-bary io dia tsy tadiditra raha tsy diso tany amin'ny faritra Samangoko tany Mangoko tany nazy voalohany dia fa natratra moatra ny 12 taona isan'ny hektara nefa le vary toy io vary misy eto Madagasikara io hoe 35 sa inona moa raha io vary manala londo le vary gasy manala londo ny atsaraina fambolenana io ange lafo be ny kilony io any États-Unis fa maninona tsy ataontsika fa mitady zavatra anaovan'olo expérience foana raha antsika eto Madagasikara eto zay manahirana dia faharoa mikasika an'le ady tany procureur zay ny resaka tamiko satria zay tratran'io do izy matsy anao hoe zao sy tandremo amin'io rehefa tsy resiny amin'ny ady madio anao dia amorona ny karazana zao ady maloto isan'andro raha izao rehetrarehetra zao dia voazany tokotra zay fa rehefa tsy resiny amin'iny koa ianao izy dia mitandrema fa mefara famonono io ary fantatry ny fitsarana tsara mihitsy izy zany zavatra zany hoe rehefa resety le olona amin'ny ady madio dia mamorona ady maloto izy torin'ny an'le olona io ampikadrana io tsy mahavoana izy mandeha amin'izay ny famosaviana ary mefara famonoana io dia lazainareo te zao dia misy ohatran'izany dia zay zao matahotra misy fa voana zany dia matahotra fa dia izay amin'ny ankapobeny dia farany amikasika ilay fifidianana président commission union africaine dia ozy le inga tsy mampanyanamy teny zany député fidera zalapero atao fifidianana à la façon malagasy hainareo midikany fifidianana à la façon malagasy zany fa misy antso afandray ana mba aty hany dia raisiny izy raha tsy ampiandrasana hely mirabe manao ahoana ny toby salame avy ambo mangakely zavatra tiako tenenina am'le fifidianana refa zao manambola nge mpitondry izy tsy maintsy mandesy ary izy rehefa manao fifidianana dia tsy maintsy mandesy dia ho hita eo fahaizana amin'io fa samy mitazana fotsiny zay zany anevitra amin'iny fifidianana io eto Madagasikara ary dia zay io fanapakana ny mpanohitra ozy izy ny sasany efa tsy mety tondry rehefa tsy vita tamin'ny hetsika fotsiny hetsika fotsiny fomba anankiray ahafahana nandravana zao ary nahafahana mitambatra nanavaozana tanteraka amin'ny fitondrana eto Madagasikara tsy afaka nanaovana ny dina amin'ny fahantrana rehefa tena hiady amin'ny fahantrana marina daholo le 1/10 fa le izy zany avy eo amizary rehefa nizaka le izy dia samy nanana mokon-dohany ary koa tsy magaga satria zao misy amin'reto amin'ny hetsika fotsiny tena manka ala ny filohan'ny tia manana tsara amin'ny tsinay mainty dia nitalo izy dia nitanjona aloha ny nandeny an'le tia malony efa tanjona ary naomby zay satria lasa nisy fetsakany tamin'ny tokotima mihitsy le hetsika fotsy dia za zany miteny misy miteny hoe mpanohitra nanezika maso ny tima lazaina fa ny tima zao dia miteny inona moa ny olana aminareo mpanohitra rehetrarehetra akoatra ny tima efa mitambatra nanao propagande nareo tamin'ny remery na député reny mielaka fa vitanareo tafitanareo manja zao ny tokony atao maninona tsy kontrenareo io dia avelao ianjahandry aloha ny tima sy ny fanohitra satria hatran'izay izy nanohitra tsy navita zany nanongana an'io ny sasany dia manenjo io zao maninona tsy reny ny olona ny vatomandry any manesika dodely maninona ny tsy miesika ary izy tsy ny olona toanany veny tsy mety aminazy zany le fifidianana indray fa maninona ny Ye
atsika tsy ampiandrela raha misy antso hafa ao maty eo dia vao raisiny izy sa mbola tsy tena vonina izy mikasika an'le hybride teo efa nitondra fanazavana lava ihany ko ny solombavambahoaka Madagasikara vao vita ao amin'ny district Anarivon'ny Mamo faritra Itasy Antoine Rajerson izy dia ingénieur agronome mahay tsara rehefa nitondra fanazavana tena hitako hoe tsara toerana izy nitondra le fanazavana non seulement izy technicien ingénieur mazava loatra ary misehatra ny fambolena de izy dia solombavambahoaka ny Madagasikara rehefa nilaza tsy mety amintsika fa mahamono ny tantsa satria tena misy vola mila vola zany eo amin'ny lafiny zesika eo amin'ny lafiny resaka masomboly nefa ny tantsavy zany manana an'izany possibilité moyen zany financier ahafahana zany mba manosika liza raha atao ny fiantraikana amin'ny lafiny tany efa tsy resahana tsony zany amin'ny ampiasana an'ireny hoe zesika chimique ny urée sy ny NPK sy ny sisa raha mahafantatra hoe inona mety fiantraikana liza amin'ny tany zay ataontsika hoe fonjanaharo atsika efa tena io ndao aloha raisina ny antso manaraka vary miaraba zay ihany vita vary misy tahotra no ataon'ny fitondrana fa hoe tsy aroana rajonary mampiany satria misy dilina fanaovany amin'ny rajonary mampianina any ambadika proposany tamin'ny fifidianana izay nitanana voalohan'ny député na ny voalohan'ny député izao raha ohatra tamanoana any Andriamatoa dia mibaribary lay mavety Andriamatoa rajonary mampiany moa ohatra ny eritreritra hoe tokony afaka hanoana ihany satria samy firenena izay ny eriteny fa tsy zay nefa ny zavatra fa tsy azo tsy ho azo tsy ho ataon'Andriamatoa mihitsy zany ny hanoana azy mba hiafienany amin'ilay endrika dia fanaovana any ambadika tamin'ny filoha rajonary mampiany satria na dia miseho ihany azana hoe ahatsara-panana ataony Andriamatoa rajonary mampianina tamin'ny ravanomanana napiditra azy no teto dia fantatra foana fa miaraka foana Andriamatoa rajonary mampianina sy ny amin'izao fotoana ka io zany resantsika milamino daholo zany rehetrarehetra zany fa isany ataontsika hoe zavatra anankiroa ngamba ny tena isan'ny songadina aloha amin'ity fampidirana ity dia rosotsika eo ihany manaraka eo aloha isan'ny anamarika an'ity faran'ny herinandro ity dia azo lazaina fa karazana fanadinana ihany le izy eo amin'ny lafina ataontsika hoe politika diplomatika amin'ny lafiny fifandraisana resam-pirenena dia hoe hiatrika fanadinana amin'ity faran'ny herinandro ity zany candidat ny Madagasikara akantoerany filohan'ny voamerany vondrana afrikana ray zay satria dia mitaterana manomboka rapitso raha afaka pitso zany ny fivoriana eo anivon'ny vondrana afrikana ny mandritra zany fafanao io ary amin'ity taona ity zany no ifidianana zay ho filoha vaovao hitarika n'ilay atao hoe vaomiera ny commission io vaomiera io zany tena ohatrany manao ny asa mpanatanteraka eo anivon'ny vondrana afrikana isy olo-toerana le teratany sadianina iny zany ny famitana ny toerana amin'izao fotoana izao dia Madagasikara dia manana candidat ao anatin'izany toerana zany amin'ny alalan'ny ministry ny Rambahiny sy efa ministry ny vola teo aloha Andriamatoa Richard Andriamandrato zay zany aloha zany ny vaovao anankiray dia hoarahana akaiky ny mikasy an'io anankitelo ny isan'ny candidat efatra izy io teo aloha ry tokara falimanana misy teratany Mauritiana anankiray raha tsy diso tao anatin'izy io fa telo zany ny sisa dia dalandarana lay Mauritiana dia Madagasikara zany no hoe aty amin'ny faritra misy asika any candidat dia ao anatin'ny SADC ihany koa any candidat Keniana zany ny anankiray zay ataontsika hoe figure emblématique ny opposition any Kenya efa premier ministre taloha tany toerana ihany koa no Raila Odinga zay ny mpifanina ray dia teratany Djiboutiana ny anankiray ministre ny Rambahiny ny toerana Mahamat Ali Yusuf zay zany ny anankiray dia ny teratany malagasy Andriamatoa Richard Andriamandrato ny candidat fahatelo samy manano maizy azy ireo samy na ny ministre na ny candidat ny Madagasikara dia nazo fanohanany ary nanao karazana hoe lobbying mihitsy ny teo anivon'ny SADC moa zany zao ny mpitarika ny SADC amin'izao fotoana izao
Anisany amatany mpikambanantsika eo anivon'ny Sadek dia isany hoe nanetana zany ireo firenena mikambana eo anivon'ny Sadek mba hanoana ny candidature Madagasikara zany somary nitodika kokoa tany amin'ny resaka hoe fahalalahana ara-toe-karena aty Afrika dia somary hoe niresaka ara-bola satria rehefa tsy milama anatin'izay tsika rehefa tsy mivelatra amin'ireo hoe tsena maro samihafa sy ny tombontsoa maro samihafa ny firenena aty Afrika izay hoe ambara fa mbola maivamaivana kokoa amin'ny resaka hoe fifanakalozana ara-barotra dia sarotsarotra ny toerana misy atsika ao anatin'izay ka mila atsaraina dia misy atotanisany omeny moa hoe 12 faingo enina misanjato monja amin'ny hoe totalon'ny fifanakalozana ara-barotra misy ny aty Afrika. Misy firenena 40 ny ao anivon'ny Sadek, firenena misy 5-20 no mivondrona ao anivon'ny vondrana afrikaine ary mila mahazo ny 2/3 ny vato. Ngenjakenja zany raha zay sary zay. Vato no mahalany foloan'ny voameran'ny vondrana afrikaine. Tsara mahafatafatatry ny olona ihany. Amin'ny ankapobeny misy ataontsika hoe bloc anaky efatra eo zany eo zany ny Sadek dia eo ny CEDEAO dia eo koa ny zareo ataontsika hoe le Afrika raha somary araborabo ampovoany eo dia zareo tavaratra reny zany Maghrébien misy andro Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte reny zany nisan'ny mandrafitra n'ilay firenena misy 5-20 anivon'ny vondrana afrikaine. Ny mpianao antsika amin'ny ankapobeny zao mety hiteny zany ry tokana fahalamanana hoe gidina moa ny idiran'ny zany amin'ny volaninay ohatrohatran'izay zany zo tsy mety zany nytaniny sady aloha zany itsika aloha zany ny hoe andray an-tanana satria ao arinan'ny Zimbabwe dia itsika no alohan'ny Sadek ao ny zavatra misy amin'ireo candidat anankitelo ireo zany candidat ny Madagasikara aloha zany somary hoe zandrizandry olona ny zokulona indrindra ny candidat ny Kenya ho tombony sa ho lesoko ho azy zay le candidat keniany io dia efa 20 taona efa ela ihany izy zany raha nitaonany zany fa nitrakeva koa izy zany ny filohan'ny Kenya amin'izao fotoana zao dia isan'ny manohana azy. Teto Madagasikara somary nisy resabe ihany tamin'ny voalohany satria ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Rajaonarimampianina no azo lazaina fa hoe efa niomana rehefa azo lazaina efa niroso tao anatin'ny fandraisan-dahatra ny filoha afrikaina maromaro mety tombony ho azy ilay efa ancien président izy fandray tamin'ny filoha-pirenena maromaro taty Afrika izy raha teo dia matetika solo tena tao anivon'ireny ohatra misy fifidianana natao tamin'ny amina firenena afrikaina sasasasany dia tao anatiny ohatrohatran'ireny le iraka avy amin'ny vondrana afrikaina na ohatran'izany le manara-maso ny fifidianana tamin'ireny firenena sasa isan'ny tombotombony ho azy zay tamin'ireny fotoana ireny fa tsy nahazo ny fanohanana ny mpitondra teto an-toerana moa Ngahery Rajaonarimampianina dia ny anisy fotoantsika say efa nisy hoe anohana vahiny ka zay dia lasa hoe nitsombatika eo zany anao candidat ny ministre Ndrarambahiny teo aloha sady ministre ny fitantanam-bola ihany koa no ndroso zany dia efa io zany candidature dia efa nanao lobby nandeha ministre Ndrarambahiny nandeha ireo rehetrarehetra nisy nanaraka ny filohan'ny republika matetika Ngahery Sarandriamandrato tao anatin'ny fivoahana namonjy ny fihaonana afrikanina taty Afrika zany nanaovana an'le hoe mba titoany isan'ny ataontsika hoe ministre Ndrarambahiny izy limogé izy tsara ihany mampatsiahy zay ny antony dia hoe nisy lay fanapahan-keviny tamin'ny latsabato natao teo anivon'ny vondrana firenena mikambana le mikasika an'le hoe annexion an'ny ampahatan'ny Ukraine zay alain'ny Rosiana dia nitsipaka an'izay zany niteraka resabe tamin'izay fotoan'izay ohatrany hoe naka position Madagasikara dia ohatrany hoe zavatra tsy nifanarahana fananam-patena samirery lehibe ny diplomatie malagasy isy fiatraikany ve zany amin'ity zavatra mitranga amin'ny fifidianana zao tanterahana ty farany herinandro ty satria betsaka amin'ireo firenena Afrika aty Afrika no toanan'ny Rosiana ny sinao amin'ny fandehan'ny ataontsika hoe na ny lafin'ny toe-karena na ny lafin'ny ara-politika ao aminy indrindra fa ireo firenena zay ataontsika hoe nisy fitantanana zay hoe miaramila zao amin'izao fotoana zao raha zany hoe Burkina Faso ny any Guinée ny any dia ny Rosiana dia isan'ny mombaty ireny firenena ireny zay hoe mety hisy fiatraikany ve zay le position koa ary manao pimaso lehibe amin'ny Rosia satria aingana nisy alefanambarana ny raisana mikasika ny hoe tsy fampiasana fitaovam-piadiana na bakabaka ny parlementaire ihany koa vao omaly no nanao resaka sy valan-dresaka fifampitana mivantana tamin'izareo Rosiana ary voatsela ihany koa ny filohan'ny antemerandolona
mbola tany Russie de tany moa nisy interview le paritaka na be resaka taty Madagasikara hoe lazaina fa tsisy fandriampahalemana aty nefa ny olona afaka mivoaka amin'ny alina, lazaina fa mahantra aty Madagasikara nefa ny olona mividy entana any amin'ny grande surface feno ny kady sy ny sisa lazaina fa ohatran'izao nefa ny embouteillage be eo amin'ny ohatrany amin'ny grande ville rehetra mariky ny le tsisy an'izany ilazana zany hoe niezaka nanarina ihany zany na mahafa n'lay le hoe position Madagasikara tany amin'ny firenena amikamana mikasika an'le raharaha Russie sy Ukraine anao ohatra mety fetraka an'izay ao anatin'ity vote ty de amin'ny farany herinandro ty moa zany tsika nahafantatra zay le atao hoe karazana mety fanadinana anankiray zany de hiteo ny fa hatretolo zany raha lay sinserasera amin'ny fampalalamba afrikanina samy hafa ohatrany hoe somary manomevahana ny Raila Odinga zany hoe ny hoe tombony ho an'ny olo zany afaka hoe nandresy lahatra ndreo filoham-pirenena maro ihany koa taty Afrika ty Raila Odinga ty fa izy lay hoe fa 20 taona sy hoe ny somary ohatrany hoe endrika ratsinananany satria efa intelo zany izy aloha candidat tao a Kenya tsy nety lany mihitsy de am'izay izy manao provakany mety hifantoka kokoa any amin'ny ara lany fa tsy manakana ihany koa mety hiritsoany amin'ny 7 ka asa hoe ho tombony ho azy ve ilay hoe zay taona zay sy ny karazana hoe tsy fahombiazany tany Kenya asa anahoana vita fakakana ihany koa ve tsika ao anatin'io fa sary mitranga ihany koa zany enjeu be ihany koa lay hoe CEDEAO sy sateka enina ambifolo am'ireo de ny sasany zany mbola ny ambonimbony any eo amin'ny 5-10 fa naizanina tsy zany tena hoe ao anisan'ny dito mitondra amin'ny baolina ihany koa anatin'le zay zany le mahatonga hoe roa pahatelo ny mpikambana ao anivon'ny Union africaine no mila mahazo an'izay fonondreo zany sy ny atsoka hoe fatokisan'izy ireo inona moa zany le hoe ao zany le miresaka visibilité hoe Madagasikara mba manana toerana eo anivon'ny vondrona africaine eo amin'ny fandaminana fandrindrana mety ezaka ihany koa am'izay mety tombontsoa azo Madagasikara ny fametrahana an'izany satria Madagasikara de mbola mila manao ezaka lehibe amin'ny lafiny ady amin'ny kolokolo amin'ny lafiny demokrasia amin'ny lafiny fanjakana tsara tantana sy ny sisa mety hanampy any Madagasikara veny mety fahazahoana zany toerana zany raha ohatra ka voafidy satria mba mety baoriarentsika ihany koa mba misy malagasy ao anatin'ny instance africaine akoatran'ny amin'ny lafiny sport tany ankafitsika vanana na ny amin'ny judo tsika zao manana antsika ny amin'ny judo raha mba misy keo zany aty amin'ny resaka politika géopolitika dia mba mety hafa ihany koa ny fipetraka say sina fankelo samy madiditra amin'le fanadinana faharoa tsika ny fanadinana faharoa dia aty amin'ny lafiny sport satria dia amin'ny faranao maly moa zany dia ataontsika hoe expert ny kaf amikasika an'ilay kianja etsy amin'ny bare metsy Mahamasina hoe nanaraka an'ireo fepetra satria nisy fehimpotoana nisy ireo ataontsika hoe teboka vitsivitsy raha sy diso misy valo teo na sivy nasaina hoe narenina zany satria hoe tsy manaraka norme eo amin'ny lafiny sécurité amin'ny lafiny caméra de surveillance hoe ahoana raha ohatra ka misy fivoahana maika zany eo anivon'ny kianja ampy veniny fivoahana ahoana no anisana marina ny olona tafiditra ao anatin'ny kianja de mila an'ireny le ohatran'ny tourniquet reny zany le hoe voamiditra anao de voamiodina iny de ray roa sy ny sisa fa tsy hoe atao kianjo anjo de misy tapakila tsy manara-penitra amin'ny idiranao na hoe misy gorobaka sy ny sisa dia zany rehetrarehetra zany tsy maintsy natao zany hoe nisy fandanina mihoatran'ny efa lany teo aloha vola afatrany 77 millions de dollars nefa hoe teti-bolana manana ny oro toko raha fahalamanana tam'izany izy efa hoe manara-penitra de tsy haiko zany izy aorina zao zavatra ataon'ny kafo zao hoe super manara-penitra ve zany le satria le manara-penitra mitovitovy amin'io zany zao de reo satria be deabe le kianja nyresahana tsy haiko efa hatrany amin'ny 20-30 tany hoe misy kianja manara-penitra atao manerana ny nosy reo district renivohitry ny faritra manara-penitra daholo andasahana an'ireny de raha mihoatra amin'ity zavatra takiny ity zany hoe le manaraka ny fenitry ny inona de hoe manaraka ny fenitry ny UM ve zany lisa manaraka ny fenitry ny kaf ve lisa manaraka ny fenitry ny inona lisa samy satria ohatra ny tsy ampy zany le hoe manara-penitra fotsiny manara-penitra malagasy ka zay izy io manara-penitry ny UM ve zany le filazan'le reny satria ny raha hoe norme ny kaf zany na ny FIFA zany amin'ny sehatry ny bola kitra de hoe zone atao hoe fenitra dia zay zany izy de hoe raha ny tsika resahana satria tsy matsitsika moa zany ny resahana hatramin'izay nanao an'ireo kianja maro samihafa efa misy fametrahana vady fototra siana ve mikasika an'le gymnase atao iny le resaka valarivo mbola tsisy mbola tsisy iny samako nisy fotoana ohatrany tsy de maharaka loatra de resao de hoe efa mandeha any le asa mikasika an'le gymnase mazaka valarivo sa ve iny le hoe atao eny ivato be deabe koa le resaka mandeha eny ivato iverena ihany le tena tana masoandro koa nisy maketana zany ho andrasana amin'ity farany herinandro ty zany tena marina hoe
amina partirany rapitso raha ny filazany folohan'ny fédération ngia Alfred zany de hoe mety aorinan'ny 15 rapitso zany no fatatra zany valy fary zala androany androany no mifarana tanteraka ilay fitsiriana fa ny zavatra hoe manahirana kely amin'ny fotsiny ny kianja mamasina aloha tsy aivina hoe fa namon'olona tena efa betsaka raha hoe lozandrangana teo lojika ny hoe karaha fampatsaivana sy fanerena ataon'ny kafy ary tsy Madagasikara reny tratran'izany anatin'le hoe antoka na sécurité sy ny filaminana na sécurité fa ny manahirana kely fotsiny amin'io satria ny raha miresaka zany ohatra ny ino misy teo secrétaire fanjakana misahana ny tanàna vavao ny toeram-pinenana de hoe tena efa niezaka ny fanjakana nanaraka an'ireo teboka miisa 7 tena samy mihitsy ny teny hoe tsy lojika raha tsy manome fakantoavana ny kafy zay aloha zany mitombon'izay raha raisana am'izay zay ny teny mpitondra fanjakana fa ny hoe manatena fantatra zareo hoe andray ny lalao amin'ny volana martsa zany hoe afaka ray volana eo satria raha ny kajikajy any amin'ny 5 martsa any sika no mandray any Ghana 17 martsa sika mandeha manafika any Centrafrika fa ny lalàna ny kafy any kosa ny fepera de hoe raha ny kianja anankiray raha tiana hoe andray lalao de 570 andro mialohan'ny ilay lalao eritreretina atao eo no angatahana ny hoe fakatoavana sy ny fitsiriana ka zay raha zay raisina am'izay de tsy afaka mbola ndray lalao zany aloha i mamasina amin'ny volana martsa fa mety hoe mbola hitady kianja hafa tsika fa hoe mety zavazava ihany koa fantanindra betrakontsika hoe mety nahita lalana ambany tany ve ny fitondram-panjakana sy ny FMF de afaka andray an'ilay lalao tsika zarantsika aloha raisiny eto Madagasikara satria hafa ihany misy hoe mpanohana eto toerana fa zay fantaninana tsika misy lalana ambany tany ve fa raha lay hoe fepetra 70 andro aloha de somary tsy voatsy fantanina mipetraka fa ngamo ry tokony manana tsy mety ny kolikolisa tsy mandray an'izay ve zareo zay le teneniko hoe misy lalana ambanin'ny tany ve satsia fa ny firariana ary betsaka efa elany mamasina ny tsy afaka nandray lalao tsony noho ny hoe lesoka maro samihafa eo koa moa zany ny ohatrany hoe kianjany bola kitra mitondra ny anaran'ny ekipa pirenena fa ohatrany kianjany fety ihany koa izy io ndraindray kianjany spectacle de somary manahirana kely ihany lisy kosa de marana lisy kosa aloha fotsy miangatra ry zareo marina fa hoe tsara eto tanàna ihany fa raha izy fa ty olona ohatran'ireny kosa aloha de sanatriavany vavana diny lela zany hoe resaka baolina zany any mba mitady fialam-boly ny olona karaha toka sanatry vavana diny lela zany hoe favorina no hitranga firy le farany teo tam'ireny enina safiry no demande lalao anankiray de tsy angambany tsy de azo atao loatra aloha raha anina fa hoan'ny barelo fijeriko astraty atsika be lay lalao anankiroa manaraka eo satria tsika hatreto larana fatelo anatin'ilay vondrona misy atsika zany hoe mila mitady fandresena ao anatin'izay lalao lalao reo dia ahafahana mahazo tapakila makany amin'le hoe dingana isolo tena ny Afrika zany hiatrika ny mondial amin'ny taona ho avy 2026 zay zany aloha io zary zay le fanamby lehibe isan'ny ty le coach vaovao ty ipona alohan'ny Asie Auxerre taloha tany France le coco de zay le fandehany tsy maintsy nyresahany iny zany fa zao amin'ty an'io ty zany raha ohatra anao ka tsy manana namana aloha de ny ina ina lizy resama hoe namanao zandary zay le izy raha tsy manana namana ianao zany de namanao zandary fa zao rapitso de efa tapitra le fanetanana zany sy le fampatsahivana hoe tsy azo anaovana le akanjo karakara moa le filaza le izy le akanjo fanamina karakary efa nisy akoa fanamboarana maly de hoe rapitso zany ka raha ohatra anao zany rapitso mbola hitan'ireny manao an'ireny na ny akanjo t-shirt io na ny blouson io na ny pataloha de tsy namanao ndray zandary manamboka rapitso efa tonga ianao de voabetaka so de hoe lasa mivoaka any ananina any de anaovanovana any le izy de tramaraina any ianao de iny ianao vao tsy namanao zandary manomboka rapitso raha mbola hita manao andray ny akanjo karakary reny ianao ao anatin'le izy zay fotsiny le mba tiana patsahivina zany mitiasika lisy fiokoloha zany mba tsy azoko hoe any amin'ny doanina nge le izy samy ohatrany tokony efa voasivana avy any reny karazana entany reny maninona le izy nitafiditra eto ary maninona nitafiditra le izy misy volany ala ao anatin'le izy na
nandoavana etra nandoavana aba ny fidirany teo de rehefa tonga zany le tiananina ty de hoe tena rofinay tsy namanao zay amin'ny zavatra io vao hitanay tonga de bedainay tonga de alefa ry zay zany le fandeha fa tena isaky ny renitseny reny tena ifandrombahana be ary tiany olona angely izy satria ny olona mividy izy de ngaty mitovy anenareo mipoziny fa mitovy zay karaha ohatra reo iaho anaty valina fripery ny andro tokony maramara avokoa tiantokaray lavaka de ataona odorana izy atao fanomezana ny namanao mety mora ampitaro filaminana nareo moa tena le hoe manara-penitra sady aorinan'ity de andeha dokam-barotra keliny sambo misy le hoe manara-penitra eto Madagasikara de le fiogazety teo de misy mandefa someso ato hoe ambatona zaka mpamokatra vary izy no asina inona vary mora am'izao sesefana vary mora ndray hono ambatona zaka fa sopitra ny vary ao anatin'ny lohateny ihany koa zay ao anatin'ny titanimbazanao de somary meme kely moa zay nanao an'io lohateny vaovao io tamin'ny maraina zay samy zay fotsiny ihany atsidika kely fa ohatrany hoe samy manana an'le manara-penitra ny mantsy io misy tany aloha hoe ilatsany rahavalomana tsotamanatsaka zany tenenina moa zany de zao ifanadiadina zao fa makataka anareo etombaza hoe proany tsy naproany tsazeko namoa ny salamy mahatonga anamteny efa misy antsava merabe salama toko salama sainga mbany tany kely toko hoe nareo hoe manoatra sa toeriny zay milaza vaovao marina eny ary fa ota marina any le teny mba tamorova le avina ambomanga kely iny hoe ahoana hony ohatranyla tokotima ihany ohatrany tena ide atsika nefa ny misy firasakina ny anina tao tokony tsy hoe le tokotima ihany le jena fa le firasakina tokony teneny raha hiteny an'le resaka fifikazana be ny tanàna tetika asika ve le izy ohatrany tsy azonay le filohan'ny timma foanany no enje atsika nefa ny misy firasakina nanolotra le tozora valomanana teo donc zany tokony le firasakina tokony asina resaka aloha fa tsy le filohan'ny timma foanany no enje atsika ora mandabe nefa vahoaka lasa makahalanareo misy raha zao ke zao maly ny antso tena tany tena fa zavatra hafa misy ny teneny satria efa tezitra mafy loatra izy am'le fanehoan-kevitrinareo am'le tokotima raha ohatra marina reo tena mpanohatra de tokony tsy miandry ny tokotima fa mitarika tonga de hoe andoro fa ohatra ilatsaka fa ohatra zao ty zava-misy fiainana fa sarotra be fa manahirana izy fa mbola andre matomarika raha valamanana any de motan'izao tapitra ve tena nafitra daholo zany le vahoaka sy le mpanohatra fa tsy foana ny ide izana tamin'ny bebeliny eo tokotima tamin'ny zavatra nahazo anazy Ela tinha ohatrany hoe somary mafimafy le fiteny tokony tonga saina ny vahoaka rehetra fa tsy ny atokotima ihany ny idea asanao hoe mpanaraka atopy radio aloha sa tsy mpanaraka mety hoe voandroany ve fa mbola tsy nisy teto hoe nanenjika atoko na nanenjika olona hoe ianona de zao de zao fa mitondra setriny sy milaza lay fe hoe misy ohatrazoatra zao maro zao nisy fanazavana netiny reto mikasika ny hoe zao no sariny tranga tamin'ny fifidianana mpanolo-tsaina sy fifidianana an'leo hoe rafitra samy hafa teo anivon'ny commune vomiera de tia raha milaza sy mampahafantatra an'izany ve hoe tsy tonga ny voro tsy tonga ny sasany mivoaka ny sasany fifidianana manenjika atoko ve ny dikan'izany sa mitantaran'lay fe fotsinytsika zay fotsiny le fandehany ao manko le izy andalo raisina ny antso manaraka zaho afa tsy te hiverina amin'iny merabe manahoana mianao ndray ary ndao ary antilavavera de momba le mpanohatra sy nareo ihany zay ihany anay zao tika olazana amizao ma ao le raga diatsy voaloha ty balavara hoe tokony isa firaikana tokony isa fikabana-panohatra ilaina raga zany amizao tiatanamela bibika atao fa samy manabe vonya tokony de samy manao zay anoherana io para ny hoe fikabarana amizao hitako hoe fa mingana fotsiny li satria reny raha mahita reny de le raha manateo moa be fobe mihitsy nanenjika anareo normal zany ny antony ge hitantaratra be fomba mpanaovanareo politika fa
Aidareo mihitsy le savaka aidareo mihitsy le metaravina teo bakaroa fa ikabeo fitiaramanavy ny fanjakany nareo iaho manintsy boty zakarareo de zay zany de kareo koa badaty natiny mana na pitanao aminay antoko zany hitako hoe mana fitondrany zay manakiana ny koa hitako hoe matsirety le akony de manakiana ny tena ary tokony avokazany atoko politika fa zay mahita alao anay fa atsola raha hoe tena zay fa hita be le zavatra ataonareo fitandrazana zany hoe fikaramanavy nareo hoe ary manakorotana bomy tena ataonareo ka io atsony pamerana atsony atoko timma alao alo tsorosatoroko amin'eto atoko hita hoe atoko manao business politique reto za fa alao no tena tonga de makasisy mihitsy koa na ataoko hoe olona foary rakasisy anatin'io atoko tomaniny zany mahabala eo nataon'olona toana ampiakarana sady hoe raha misy akamba ny radio ry zara anisan'ny hoe malalaka ny fanenitra akoatrany ny teny ratsy manompa de tena mazaka raha miteny tanora dia mazaka combat toto ohatra na mangarina maso na mamelaka nanao dikio io de zay any tena zava-dehibe ao anatin'le izy aloha de tsika miaino le olona nge eo foana izy meno raha leo izy efa nisitaka teo tsy ny antsotsony raha izy faharoa ny any tena hoe tena tazomy mihitsy le fotokevitra ijoroninao tena zay raha miresaka eto tsy andresy lahatra mihitsy milaza ny vaovao hoe zao nisy fata fe de zay raha itiny zay hoe zay koa ny tena marina tsisy afaka mitompo teny fantatry eto fa inona ny fe de inona ny resaka factuel daholo zany le zavatra eo de le hoe fa maninonareo manentsy mba mianoanao canal lafa na fantsona hafa fa tena tsy haina aloha le zavatra mitranga any mba mamaky ihany koa zay amin'ireny tambazotra sosialy eo fa zay nataon'ny olona tsaky eo de raha mba miteny indrepa fotsiny zay hoe mba bangonay amin'ity andro an'io ty ary ny resaka manodidina an'ireny de misy mitady tady misandondoatra be eo anatin'le izy fa tena zay fotsiny hoe misy zavatra be dehibe ngeny afaka resana fa tsy resana eto fa raha ianao zao le olona ny anjo toy antotsika efa no fotoana sady mba misotrosotroka fe miaraka de resaka aminao tsy eto amin'ny radio ianao mety ho gaga na fialanao tama na mety am'izay fotoana zay satria mety ho enjana noho ny ampahandresahako ny vatany eto zavatra any tena mety mbola satria misy tsy firesaka eto satria mety lasa zavatra hafa ety nareo koa sa tena resaka ohatr' zao fa zazany hoe afaka miantso apersonnel le olona teo za tsy mitoera garde corps tsy hitondra ninina fa tsika isanao fotsiny miresaka hoe ahoana zay ahoana fandeha tsy fandresy lahatra fa mifampizara vaovao sy hitondra fomba fijery hoe ahoana fandeha izy de eo tsika zany ao anatin'le resaka samy misy volombava fotsiny le zany eny tompoko rahabe rehefa mba raikitra zany ena ndao ary zavatra saikasaiky avantaniko fotsiny matonga le rangamy pakanareo le hoe atao ale amle amizao amin'ny tafi aminy eno a pataniko efa mbananao diamanty kosa de le tagina tamin'ny lazenda fo maromaka tokony ngamba ioa de izao fotsiny nge nyresany efa niteny izy hoe raha misy olona hoe tena azadiny fa tena fanentsika tany amin'ny fitsarana nge zany olona anakiroa resahanao zany tena hoana ary ny impossible zany tsy mety tsy henonao ve zany sa efa nyresahana ike zany efa mifanentsika tany amin'ny fitsarana ary voatrela vao mbola taona tsaiky mbola ray roa zany resaky zany de enao ve de itiditiny hoe anatin' zany misy efa combat efa lasa lavitra mihitsy ingilizy de efa mety ny olona mety tsino azany hoa fa zay ka rehefa zay no aletika ao anatin'ny sain'le olona de efa zay ny masaka ao andohany de mety hoe andriamato herira somoramaka aveny ny andriamanitra ivavansy inony de tena zay tenen'le olona hoe miaiva atsika mino an'ilay mpitondra ihany hoe rehefa miteny de marina rehefa hoe metimety amin'ny fomba fijerinao ve de marina tenen'andriamato gouverneur manahirana be le izy ary tsy fomba fantako tsara mihitsy taina razafonjoelona tsy mba fomba mihitsy miorakoraka na miteniteny eny amin'ny tamin'ny enjo fa rehefa misy zavatra tokony hiteny amin'ny fotoana tony iteny miteny izy hitadidiko tsara tadidin'ny olona tsara ngamba zavatra nangana lisan'ny hitatsika hoe fampelezakevitra reny hoe aza terena hiteny ny zavatra tena hoe anina fa alola izy
atrehana raha hoe propagande zao zay atongavanao amin'ny lampantanàna no atao zay natrehana zay ny ataoko hoe raha mananjavatra anao tianao resahana manokana ao anatin'le izy de andaontsika efa nao fotoana autour d'une table tsy voatery resahana raha zavatra resahana eto mety zavatra hafa no mety voaka n'le raha fa zay tena hoe andaontsika iresaka tena kalma be fotsiny amin'ny resaka satria nao fotsiny ity de ataontsika ny dokam-barotra ry tokony fahalamanana nandritra ny fividianana voamera atao amin'io filakevitra ny tanàna io nge nisy candidat avy ao amin'ny team maloha tonga de teneniko tena nahazo zato isan-jato nge izy tao anatin'le izy ka raha zato isan-jato aro anatin'le voamera de iza zany mifidy azy nazao zato isan-jato de tianeno hoe zao amarino zany fa le izy tsy hoe fe zany satria ny aina zazangy eo anatiny eo mahafantatra an'le misy candidat natolotry ny team tao anatina toerana ao anatin'ny voamera de nahazo zato isan-jato izy nefa de misy inona ao anatin'le voamera misy irmara misy team misy avy any amin'ny Rivo Mandroso misy avy amin'ny refondation totale de Madagascar misy avy amin'ny Titandrazana misy avy amin'ny Mouvement Madagascar magnino mahazo zato isan-jato zato isan-jato avao zany tena fidy azy daholo zany le tokoa de inona zany zao no resahana zany anao inona zany zao de nisika zay le satria misy mety mijery koa nge ny olona hoe tanàna lizy rehefa zay tompokoa rehefa hoe fampandrosoana fa rehefa fampahantrana kosa de zay de contre zay le izy risama zay io zany de contre an'le zaravila na sekoly miangatra resaka kolikoly zany nge isan'ny hoe ny valeur ho an'ny Titandrazana de mifaka amin'ny fanabeazana décentralisation nouvelle technologie les nouvelles technologies le resahana mikasika ny digitalisation inona ny asany zany de misy traçabilité misy mangarahara tsisy afepenina zany kely isan'ny tena tao anatin'ny fampelezakevitra nge zany efa ndresahana tao anatin'ny inona hoe ny vola rehetra ao anivon'ny commune de hita isaky ny seconde raha mivovoaka sy ny fidiny sy ny toerana ary mahafantatra an'izany ny contribuable ny ponina Antananarivo renivohitra nga nisy nanan'izany programme zany to tsy nety amin'ny olona satria ny olona angamba mety hoe aloha andeha amin'zoan fa zao mandeha mba misy carbonitra sy krikesy sy resaka accélération ihany no mampety amin'ny fiainanay fa ny Titandrazana de nandrosana zany hoe tsisy zavatra fehpenina no mangarahara zany nge tao anatin'ireny fotoana ireny nanao an'le andaminana fifamoivoizana anisan'izany nanaovana feu tricolore nga nisy nanan'izany programme zany teo bref